Akoatr'ireo mpanao politika maro dia nitondra ny fomba fijery ny eo anatrehany toetra rahapirenena misy amin'izao fotoana ihany koa ny filohan'ny antoko maitso nandritry ny fihaonany tamin'ny mpampalala vaovao io tolakandro io. Ny resaka fifidianana ny mahakasika ny fampitsorakeloka io no isan'ny teboka goavana no resahana nandritry ny fotoana. Azo leferina ihany raha no ny antony ara-teknika no anemorana ny fifidianana ary tsy maintsy fitaina mialohan'ny faha-raika amby telopolo ny volana novambra avokoa ireo fifidianana raha ny voalazan'ny filohan'ny atoko maitso nandritry ny fihaonana tamin'ny mpampalala vaovao ny tolakandro teo. Tsy tokony akorotana intsony anefa raha ny fanambarana izay nataony ny filaharan'ny fifidianana. Manao antsoaro zahay hoe aza akorotana intsony ny filaharan'ny fifidianana arak'izay efa tinapaka ny semita sy ny communauté internationale africaine rehetra. Ny fisakanana anatanterahana ny fikasana anatanterahana législative ampiarahana présidentielle dia mampieritreritra ny momba ny tena fahaleovantenan'ny semita marina. Faharoa, aoka hajaina ny fahaleovantenan'ny semita ka azo omena baiko ankolaka izy satria manome vola iasany ny fitondrana. Miantso ny communauté internationale izahay amin'ny tanana sy anohana ny semita ahafahany mamita tsara ny asany. Ataovy mangarahara ny asan'ny semita, mitaky mangarahara izahay candidat amin'ny fomba nandrafetana ny liste électorale sy ny isan'ny mpifidy voarakitra ao. Tokony amory ny candidat miaraka ny semita ifampidinika momba ny lisy mpifidianana sy ny logiciel ampiasaina. Fahatelo, tsy amin'ny fomba mirotoroto sy misafotofoto toy izao no ananganana ny rafitry ny fampihavanam-pirenena. Mba hisian'ny fitoniana ny fifidianana dia tokony angataka sy hifona ampabe maso amin'ny vahoaka malagasy ireo izay mila ny fampitsorakeloka faobe anaty mangarahara ary tsy misy anavahana. Faefatra, andao farahana amin'izay ty tetezamety ity amin'ny alan'ny fifidianana madio sy mangarahara ka atsaharo ny fanakorontanana ny lehiben'ny gouvernemanta izay efa nahazo fankatoavana iraisam-pirenena mba tsy hiteraka krizy hafa indray. Voalazany atoko maitso ihany koa fa tokony amafisina ny fandriampahalemana, apetraka ny faleovantenan'ny fitsarana, ajanona ny fitsabatsabahan'ny fahefana mpanatanteraka amin'ny raharaham-pitsarana. Atsahatra ihany koa ny famoazana fotamandry, ny mety ho endrika fiantsiana ady, ny fandranitana sy ny fankahalana samihafa. Araka ny voalazan'ny atoko maitso dia tokony avela ody atandrazana ireo sesitany rehetra, avoaka ny gadra politika ary sokafana ny haino aman-jery nakaton'ny fitondrana tetezamita. Nanamafy ihany koa ny maitso fa tokony atsahatra ny kajikajy politika indrindra ny momba ny découpage électoral des circonscriptions électorales. Takin'ny antoko maitso ny isian'ny fanabeazana ny olom-pirenena momba ny fifidianana ary ny mba isian'ny adievitra politika ifanatrehany candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny haino aman-jerim-panjakana. Takin'izy ireo koa ny fitsarany fandaniany pona ny volam-panjakana izay volam-bahoaka ary ny afatry ny maitso ho an'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena dia ny mba hitanany teny nomeny amin'ny fanohanana ara-teknika sy ara-bola ny fifidianana.